fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy miarihary eo masony izay hafarany ny ataontsika. Izany tenin'Andriamanitra hany raha isika zao hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela, mampisaraka ny aina sy ny fanahy, tonona sy ny tsoka ary mahafantatra ny fisainana lalan'ny fo. Ary tsy misy zavatra tsy hita ny tenin'Andriamanitra. Isaorantsika ny avo indrindra nanome antsika ny fotoana androany afaka handray ny teniny indray ary mirary ahako ny fanamasina ny tena hikasika ny fonao, ianao izay mangetaeta marina dia hoy ny tompo hoe sambatra ianao fa ianao no fokisana. Raha minona sy mangetaeta ny fahamarinana ianao dia ny tompo nitarika anao ny amin'izany, hamoky ianao ary anisan'ny fitaovana anankiray hoentiny ty androany ty hamokisana anao indray. Tsy mitory afa-tsy Jesosy izay, Jesosy Kristy izay ivony ty tenin'Andriamanitra ty, ny ivony Baiboly, ao amin'ny toeran'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra, ao amin'ny toeran'ny fahatsarana rehetrarehetra. Izy ilay endrik'Andriamanitra, Jesosy Kristy, izy ny fanamperana. Raha rafidrafitr'olombelona mbola misy kanina, raha olombelona mbola manana ny fahalemeny, raha ny fombafomba maro isan-karazany mbola samy ahitana tsininy daholo, fa ny tsisy tsiny, ny tena tsara, ny tena lafatra dia Jesosy Kristy velona mandrakizay. Ho azy ihany ny voninahitra. Saotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanandroany afaka miaino ao anatin'ity fandaharana ity, manaraka ao anatin'ity fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao ity. Saotranao ny amin'ny fanatrehanao, saotranao ny amin'ny fampaherezanao izay omenao anay. Vao mampirisika anay androso ihany koa izany mandra-piavin'i Jesosy dia hitsoka ny trompetra hoe miomana fa hiverin'i Jesosy, miomana fa ho avy eny amin'ny raolandro Jesosy. Ary izay no mahatonga anay hitory an'izao teny izao. Ho azy ihany ny voninahitra. Ny teny ho zaraintsika androany dia hoe mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Izany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika, izany ny tadiavin' Jehovah Ray amintsika ary izay no nambaran'i Jesosy rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao izy. Jaona 4:4 andininy 7:20. Jaona 4:4 andininy 7:20. Fa avy ny andro, avy ny ora sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Izay izany ny teny omen'ny tompo antsika indray androany hoe avy ny andro ozy izy raha ny mpivavaka, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Eto sika dia izay hoe ny zavatra tadiavin'ny ray izany, ny tadiavin'i Jehovah Ray, Andriamanitra ray dia ny mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Jesosy no miresaka eto hifanankalozan-kevitra Jesosy sy ilay Samaritana, ilay vehivavy Samaritana ilay tonga natsaka tamin'ny andro atoandro be nigaingaina. Dia niresaka Jesosy teto dia hoy Jesosy hoe ny tadiavin'ny ray, tadiavin'Andriamanitra hozy izy dia ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Ohatrany ahoana moa izany hoe mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana izany? Izany hoe izany zavatra izany ny fanahy sy amin'ny fahamarinana izany dia hoe zavatra hoe ianao tarihin'ny fanamasina, ianao ao anatinao ao misy fanamasina, ny fanamasina no mitarika anao ho amin'izay tian'Andriamanitra atao. Nisy fotoana Jesosy rehefa niresaka tamin'ny Nikodemosy dia hoy Jesosy matsi ny Nikodemosy hoe ny rivotra hozy izy mitsoka amin'izay tiany, tsy fantatrao izy hoe avy aiza na andeha ho aiza. Dia tahaka izany hozy izy ny olona tarihin'ny fanahy, ny olona ao amin'ny fanahy, tahaka izany izy, tsy fantatrao izy hoe aiza, avy aiza, fa tena hoe tarihin'ny fanahy izy. Ny zavatra takiny ny tenin'Andriamanitra amintsika zany amin'izao fotoana izao dia izay fitarihin'ny fanamasina izay, izay fitarihin'ny fanamasina izay. Ary izay mahatonga Jesosy miteny hoe avy ny fotoana
tena hoe ny tena mpivavaka marina hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana satria Andriamanitra ahoana Andriamanitra dia fanahy ary rehefa hivavaka ifandray aminy ianao dia amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana zay tariny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra hoy Paoly any amin'ny epistiliny any raha izay tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy zany hoe ny dingana voalohany ahafahanao teny ifandray amin'Andriamanitra dia ny fanananao ny fanahy masina tsy voatakalo ninninina io tsy azo soloina ninninina io fa ny fanahy masina io tena sarobidy io le fanahin'Andriamanitra fanahin'i Kristy io no mitoetra ao anatinao dia io no mitarika anao amin'izay sitrapon'Andriamanitra io no mitarika anao amin'izay firesahana amin'Andriamanitra misy moa miresaka eto lalovako kely any misy miresaka hoe Andriamanitra zany iza moa zany Andriamanitra zany no malalaka be zany ho an'ny gasy zany ny razana efa nody mandry Andriamanitra zany malalaka be hoe ahoana moa sy ny sisa ny Andriamanitra tena misy anarany fa atovy amin'ny tena anarany sy ny maro samihafa zany hoe io resaka io tsy tena iditsika hevitra be fa mila fanambarana io na amin'ny teny frantsay révélation zany hoe ho avy fotoana zay ampahafantaran'ny tompo azy fa zay nandraisantsika azy aloha ary zay lazako hoe fanahy sy ny fahamarinana teo hoe fantatra hoe iza moa le Andriamanitra resanao dia le Jehovah ray nahary ny lanitra sy ny tany tompon'izao rehetrarehetra zao ilay tsy nisy namorona ary tsy misy fiatomboana tsy misy fiafarana ilay alpha sy omega dia ao amin'i Jesosy Kristy rehefa tsy miteny ny vavako fa ao anatiko ao fanahiko mieritreritra an'izay ny fanahy masina mitarika dia zay zany le izy hoe ilay ray Jehovah ray zay nitondrantsika azy eto zany hoe Jehovah ray rain'i Jesosy Kristy dia ny fanahy masina no mitarika antsika io zany dia zao tsy amin'ny resaka fombafomba mpivavahana ntsony dia davin'i Jesosy ka hoe tsy afaka hivavaka eto satria tsy any amin'ny toerana mamety azy tsy afaka ny andohalika eto satria tsy any amin'ny toerana mamety azy tsy afaka ny androka demonia aminao eto satria tsy nitondra ny akanjo fiomanany any amin'izany zany hoe mila esorina ny fomba zay napetraka tany aloha ary zay natonga Jesosy niteny tamin'ny fariseo nge hoe ianareo lasa le fombafomba no nitazominareo le fomban'olombelona nitazominareo dia foanareo ny didin'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no ato anatiko ary mitarika io zay no natonga ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sadoseo nge ny fanohatra tamin'i Jesosy satria ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ny mpisorona sy ny loholona tamin'izany dia efa nanana ny rafitrany nanana ny fombany dia ity lalàn'ny Mosesy ity zany fa Jesosy rehefa tonga dia Jesosy tsy tao ambanin'ny lalàna sy ny rafidrafitra napetraky ny olombelona fa Jesosy tena hoe nandeha araka ny fitariany fanahy dia izay koa no tiako apetraka aminao amin'ity androany ity hoe ny olona tena ao amin'i Jesosy dia tsy voafefy ny rindrina efatra intsony izy tsy voafefy ny fotoana intsony izy tsy voafefy ny fombafomba intsony izy fa tena hoe tarihiny fanahy masina izy tarihiny fanahy masina izy amin'ny zavatra rehetrarehetra ataony ka tsy boky no mibaiko azy hoe tia ny boky fa rehefa hivavaka ianao dia tsy maintsy zao ny fomba anaovanao azy mandray an'ity tenitilo anao vakina dia aorianan'ity ianao dia manao an'ity hira anankiroa na telo ity dia vita ity dia mitsangana dia eto dia mipetraka dia rehefa tonga ny fotoana dia eto ianao mifona kely dia ato ianao manome voninahitra ny ray routine zany hoe routine apetraka fombafomba fotsiny ary ny mahatonga an'izay dia nahoana lasa tsy inona le fanahy masina tsy ao ntsony le fanahy masina dia lasa saina no mitarika dia fombafomba no mipetraka dia tsy eo ntsony ny fanahy masina ary rehefa tsy eo ny fanahy masina dia tsy eo ny fibebahana rehefa tsy eo ny fanahy masina dia tsy eo ny tahotra an'Andriamanitra rehefa tsy eo ny fanahy masina dia tsy eo ny fandresena ny ota fa lasa rafidrafitra sy fombafomba no mipetraka ary tsy mahita ny herin'Andriamanitra intsontsika zay natonga Jesosy niteny hoe tonga ozy izy hanipiafo ety ambonin'ny tany ary manahoana ny faniriko ny retany zany sady zany hoe io afo ny fanahy masina io tiany Jesosy hipetraka io tamin'ny zavatra lazaiko tany aloha dia hoe ny zavatra napetraka Jesosy teto tany Jesosy tsy nametraka vola be teto an'ny mpianatra na trano be teto amin'ny mpianatra na nametraka rafitra be teto na nametraka compte be teto Jesosy tsy nametraka an'izany Jesosy malala fa napetraka Jesosy dia ny fanahy masina nefa fanahy masina amin'izao tsy rarahiny fanahy masina ilikilika ary lasa ny sainan'olombelona no mitondra lasa ny rafidrafitra no mitondra lasa ny fombafomba no mitondra ary tsisy aina intsony tsy mahagaga ny olona raha miditra ao amin'ny trano fivavahana izy
marary mivoaka ao izy mbola marary ihany tsy magaga ny olona raha miditra amin'ny trano fivavahana izy hiditra ao izy mifoka sigara mivoaka ao izy avy eo mbola hifoka sigara indray tsy magaga ny olona raha ao anatin'ny kolikoly sy ao anatin'ny langa sy ao anatin'ny fitiavana kely sy ny fijangajangana miditra ao amin'ny trano fivavahana rehefa mivoaka ao izy dia mbola tahaka ny idirany taony mbola hivoahany ao indray satriana ahoana tsy ao intsony ilay fanamasina mampitarika ny olona hibebaka tsy ao intsony ilay fanamasina mitory ny olona hoe miala amin'ny ratsy miala amin'ny fahotana miala amin'ny fahotana tsy misy tsony zany aiza ny olona sa mitory aiza ny olona sa manohatra hoe tsy mety tsony ny fahotana aiza ny olona sa miteny sa manambara hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fahotana tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny alatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny kolikoly tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fijangajangana tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fitiavatena sy ny fahakalana fizahozahoana sy ny fialona tsy misy milaza an'izany lasa tsy voatory ny fahamasinana tsy voatory ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tsy voatory ny tahotra an'Andriamanitra tsy voahomana ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy satria nahoana tsy ao intsony ny fanamasina ary rehefa tsy ao ny fanamasina dia nasiana zavatra hisolo azy dia inona ny hisolo azy ny solo azy dia resaka teolojia ny teolojia dia fahafantaranao fotsiny ny fomba an'Andriamanitra fa ny teolojia tsy mitarika anao atahotra an'Andriamanitra tsy mitarika anao tena hoe ho amin'ny fibebahana tsy mitarika anao amin'ny fiainam-pamasinana fa fahalalan'ny saina napetraka lasa asiana boky fianarana toriteny sy fianarana mivavaka ny fanamasina rehefa ao anatinao tsy ampianarina ianao mivavaka tahaka ny hoe araka lazaiko teo hoe rehefa hivavaka amin'ny dady ianao rehefa hivavaka ianao dia tsy rehefa hiresaka ianao tsy hanamboatra ny fitenenana za akory tsy miteny hoe tsy ilaina ny boky ilaina misy ny boky ary misy mpanoratra mahay misy mpanoratra manana ny ositra misy mpanoratra tena manampy misy amin'ny fampianarana ary tena ilainy zany tena tsara zany tena mila an'izantsika fa ny fanamasina no mitarika amin'izany rehetrarehetra zany ny fanamasina no mitarika misy miteny hoe tsy maintsy any tendrombohitra zay mantsy le lazain'i Jesosy teto hoe zay tsy maintsy eto amin'ity tendrombohitra ity zay mivavaka fa rehefa tsy eto dia tsy mety ny fanahy mitsoka ny rivotra mitsoka amin'izay ity tsy fantatrao na aviaiza na aviaiza na hoaiza dia tahaka izany izay tarihin'ny fanahy na eto am-pitoerana eto hivavaka dia afaka mivavaka tsy mifidy toerana ny fanahy ao anatinao ny fanamasina ao anatinao rehefa nibebaka ianao rehefa nandray an'i Jesosy ianao rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia tempolo ny fanamasina ianao tempolo ny fanamasina ianao zany hoe ny fanamasina ny lasa ao anatinao ary rehefa ao anatinao io fanamasina io dia mitarika anao amin'ny marina rehetrarehetra io tsy hoe alahady ihany no mivavaka alahady ihany mandray baiboly na sabotsy fa isan'andro san'andro ahako rehefa tokony hamaky teny mitarika anahy fanamasina rehefa tokony hivavaka dia mitarika anahy fanamasina rehefa tokony hira dia mitarika anahy fanamasina rehefa tokony hitory any aman'olona dia mitarika anahy fanamasina raha te handray ny mofo sy ny divay aho ao an-trano miaraka amin'ny vady aman-janako dia mandray an'izany aho fa tsisy hoe any an-trano sy trano fivavahana no nraisana an'izany zany mety anafotoana anao sy agaganao ahoana koa zany fa zay ao an-tokantrano zay rehefa miaraka eo mangetaeta ny tompo midera mankalaza dia raisina ny mofo raisina ny divay dia hohanina dia sotrono matsiaro an' Jesosy fa tsy eo amin'ny rafidrafitra sy apetraka hoe misy fiomanana tery aloha raha tany aloha tany ianao raha tsy nibebaka dia maty dia nanao fa isan'andro ianao tarihin'ny fanamasina misy ny teny hoe tsy maintsy misaron-doha ianao rehefa mivavaka tsy misy an'izany ato amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana ihany misy an'izany ary tao amin'ny fiarahamonina tao Korinto ihany fa na i Jesosy na tao amin'ny fiainana tao amin'ny baiboly filazantsara ray manontolo ny testamenta vaovao tsy misy an'izany fa tao amin'ny trangan-javatra iray no isin'iny ary rehefa trangan-javatra iray dia tsy atao mahazo ny daholobe fa tamin'izany fotoana zany ihany misy ny manameloka mahatsy hoe tsy misaron-doha ianao dia tsy voavonjy tsy nisaron-doha no tsy misaron-doha no mahavoavonjy tsy izay le izy fa fitarihy ny fanamasina fitarihy ny fanamasina fa misy miteny an'izany mihitsy hoe reny olona reny ny pataloha dia lasa any amin'ny elo tsy zany ny zavatra misy ny fahamasinana ny zava-dehibe rehefa tsy manao fitohana olona ny fitafinao dia izay ny zava-dehibe dia misy ny mametraka hoe mametraka zavatra maro fa ny tiana tenena hoe ny fanamasina no mitarika atsika fanamasina no mitarika atsika fanamasina no mitarika atsika fanamasina no mitarika atsika aoka ho tarihin'ny fanahtsika aoka tarihin'ny fanahtsika ary ny fanamasina no hitarika anao zany zavatra tiana apetraka amintsika tena hoe miverina ao amin'i Jesosy miverina ao amin'i Jesosy
miala amin'izay rafidrafitra sy ny fombafomba tsy araka ny ten'Andriamanitra dia manaiky ho avozy ny fanahy, manaiky ho fenony ny fanahy, manaiky ho tarihy ny fanahy. Fa zany ny zava-dehibe. Jerevy nge ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ao hoe Eli zany tsy fantatrao zany na avaizy na taiza fa hoe isy an'le Eli tsy nivoaka tamin'ny école taiza zany na faculté taiza fa nivoaka tao amin'Andriamanitra, niofana tao dia nitory ny fibebahana. Ny mpaminany sandoka rehetrarehetra tany amin'ny lapa tany niaraka tamin'ny mpanjaka tany any mila sitraka sy mila ranonranony sy nitady ny voninahitra sy ny arenan'ny mpanjaka. Ary be da be ny mpaminany sandoka tahaka zany amin'izao fotoana zay tsy mitory ny olona ny fibebahana, tsy mitory ny olona ny azo fijaliana, tsy mitory ny olona ny tahotra an'Andriamanitra, tsy mampiomana ny olona ny fiverenan'i Jesosy, fa mampiraikitra ny olona amin'ny fananankarena, amin'ny vola sy arena sy ny zavatra ny tany. Fa Eli irery tanoloana ny mpaminany efa 520 fa Eli irery no nitsangana, ary Eli irery naneho ny voninahitra Andriamanitra satria tao aminy fanamasina. Zany Jaona mpanao batisa zany tsy fantatrao zany na avaiza, ny anarany ary tonga dia natao hoe Jaona fotsiny, tsy fantatrao hoe avaiza fa tao amin'ny Jesosy zany. Ary rehefa tonga Jaona dia tena nitory ny fibebahana tany anefitra. Firifiry aiza ny mpanompon'Andriamanitra mitory ny azo fijaliana, aiza ny mpanompon'Andriamanitra mitory fahamasinana, aiza ny mpanompon'Andriamanitra mitory ny tahotra an'Andriamanitra, aiza ny mpanompon'Andriamanitra mitory ny fibebahana, aiza ny mpanompon'Andriamanitra mitory hoe miomana fiveriny Jesosy. Aiza vitsy dia vitsy, fa lasa fombafomba mpivavahana sy ny vola sy ny arena sy ny zavatra ny tany ny voiziny, fa ny tompo miteny hoe fanasy ny fahamarinana. Aiza ny mpanompon'Andriamanitra, aiza ny olona tahaka andry Petera nanjono ny asany, vitrondro no ainy, fa rehefa feno ny fanamasina izy nampibebaka olona 3,000 ndray mibebaka. Aiza ny olona matahotra an' Jesosy tariny fanamasina. Nisy diakona antsoina hoe Stefanina diakona nefa atao anatin'ny fahafenony zany lehilahy zany, tao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra zany. Ary rehefa nitory izy tsy nahaleo dioka azy ny olona ozy izy, fa nitory tamin'ny hery sy fahefana izy, ary ny hafarany maty martyr satria nijoro tamin'ny fahamarinana. Amin'izao fotoana antsika mifanohitra amin'izany mihitsy ny diakona na sainao hivavaka ary mbola misy anoratra taratasy satria tsy hainy no mivavaka. Satria tsy aosony ny fanamasina, mila miverina antsika fanamasina, mandray ny fanamasina. Filipo zany diakona ihany koa zany, fa diakona feno ny fanamasina. Ny rahan'ny tompo nakany anefitra nitory tamin'ny Kornelio ary nampibebaka ny Kornelio, nampibebaka an'ilay tandapa azafady, tsy Kornelio, nampibebaka an'ilay tandapa Etiopiana, ary dia nibebaka ilay tandapa Etiopiana rehefa nitory izy. Iza no hitoro an' Jesosy, iza ny vonina hijoro an' Jesosy, ka hanohatra ny fijangajangana, hanohatra ny fitadiavam-bola, ny filana vola maro sy ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena, hanohatra ny resaka fijangajangana, hanohatra ny resaka filana nofo, fa tena hijoro amin'ny fahamasina. Mitsangana ianao fa miantso anao Jesosy, mitsangana ianao fa miantso anao Jesosy amin'ny toerana misy anao any, dia hamangy anao ne izy, hamangy anao ne izy. Tsy atahotra izay vavan'olona ianao, tsy ila sitraka aman'olona ianao, fa ila sitraka amin'ny Jesosy ianao, dia hanambara an' Jesosy, Jesosy irery any. Jesosy irery any. Hoy Jesosy ianao rehefa hivavaka dia aza be teny tahaka ny mpanorandalàna sy ny fariseho fa atao faniamaron'ny teny no henona azy. Fa ianao rehefa mivavaka ozy izy dia mirindrina amin'ny efitra ao mangingina, ary ny rainao izay mahita mangingina ao namaly ianao. Ao aminao ny fanamasina dia mivavaka ianao isan'andro, ao am-piasana, any am-pianarana, eny an-dalana, any anaty fiara, eny amin'izay rehetrarehetra lehanao, tarihin'ny fanamasina ianao, misy fifandraisana foana. Zany ny takin'ny tompo zany, olona tsy voafeny izay resaka rafidrafitra sy ny lalàna, fa tarihiny fanamasina ao amin'ny filaminana nefa, satria ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatin'ny filaminana, tsy fikotronana sy fikorotanana fa filaminana. Zany dia davin'ny tompo, mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana. Tsisy hoe tsy maintsy hivavaka any an-tendrombohitra ianao vao hamaly ianao ny tompo, tsisy hoe eto aty ny poketra dia ho tahina, tsy zany. Tsy hoe tsy misy hoe eto aty ny saiko dia ho tahina, fa fitarihin'ny fanamasina. Fitarihin'ny fanamasina. Tsisy hoe misaron-doha vao mihaino anao ny tompo, tsy misy hoe tsy mihinana an'izao sy mihinana an'izao, tsy zany intsony no izy. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa ny fahamarinana sy ny fiadanana, vokatry ny fanahy. Izany hoe ny fanamasina no mitarika anao, fanamasina no mitarika anao amin'ny marina rehetrarehetra, fanamasina no mitarika anao. Ny rariko tena ho raisinao zany fanamasina zany ho ao aminao. Raisinao zany ho an'izany fanamasina, ho an'ny olona izay mibebaka sy ny olona miala amin'ny fahotana.
tsisy hoe atokony olona vitsivitsy ho an'izay olom-boafidy any ho an'nyretsy any fa ny olona rehefa nanaiky an' Jesosy ka nibebaka marina dia mandray ny fanamasina izy manao tomboka se azy ary rakofa ny fanamasina izy fenono ny fanamasina izy dia iny no mitarika azy amin'ny marina rehetrarehetra ny fanamasina omen'Andriamanitra izay matahotra azy ho an'izay mibebaka marina ho an'izay olona mangataka hoy izy hoe ianareo ray na dia ratsy aza mahay manome zavatsoa an'izay ho an'ny zanakareo tsy maika fa ny rainareo izay any an-danitra no hanome ny fanamasina an'izay mangataka aminy ny fanamasina ny tena ilain'ny tompo fanamasina no ilainao ny fahagagana ny mirakla ny fanaovana asa lehibe tsy mahatalanjona an'Andriamanitra zany tsy mahatalanjona an' Jesosy zany fa betsaka ny mahavita an'izany betsaka ny manao an'izany fa tsy zany ny mahavontsy izany no efa nahita izany tsy efa nahita ny mirakla ny zanak'Israely ny tena anisany nahita ny mirakla be da be ny mirakla hita ny zanak'Israely fa firy ihany tafiditra tany amin'ny tany Kanana roa ihany ny tafiditra nefa tao anatin'ireo olona marobe ireo nahita ny mirakla nataon'Andriamanitra ireo tany anatin'ny ranomasina lasa misy autoroute misokatra ny ranomasina mena ny vatolampy kapohana lasa misy rano mivoaka ny mofo tonga ho azy fotsiny sy ny papelika ny tanàna maizina daholo afa-tsy tao agosena ao ihany ny mazava ny olona rehetrarehetra voakaikitry ny menarana rehefa voakaikitra avy eo rehefa natsangana menarana varahana dia sitrana firifiry ny fahagagana hita fa ny fahagagana tsy mitondra fahamonjena fa mamita akary zany fa ny fanamasina mitondra tahotra an'Andriamanitra ny fahamasinana zay ny zava-dehibe aoka ianao hivavaka ny fanazy amin'ny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy amen.